miarabanao ro limersa de misotra nanaiky ny fanasana am'izao marainy zao. Miaraba lalatina de miaraba ihany koa ny mpiain'ny fandarana anao fitenena eto amin'ny radio Free FM. Enao aloha avy any amin'iny faritra Ambohipo iny teo nahita ny mpitandro filaminana izay marobe zany amin'iny faritra Ambohipo sy manodidina ny sitean'ny mpianatra iny asa raha azonao tantaraina aminay inona no zavatra mitranga ao. Fito miala any amin'ny sivy sasa vao tonga aty. Tsy ohatrany tamin'le fetin'ny faran'ny taona akory ka hoe mba mivoivoy ny olona amin'ny fiara sy mandeha tongotra mba mikarakara an'izay mba kely eo ananana zany de mba karakara na mandeha ny tanàna any hoe mba mijery zavatra mba hampifalifaly de manjary nisy fitohanan'ny fiara be tamin'ireny. Fa ty fitohanan'ny fiara satria maninona miao ohatra vitsika mihitsy ao ny fiaran'ny Emoreg le 4x4 pick-up reny miaraka amin'ny zala manao casque robocop mo kagole zany misy kagole misy totra am'izao misy manao ohatrany casque be mpitangina moto reny feno ary amin'ny croisement 3 chemin ambony ety le midina Ambohipo de midina Ambolokandrina feno midina Ambolokandrina iny feno any midina ambany any Andohamanitra zany feno any amin'ny université any feno zany hoe zany mba mareo amin'io tsy de mahitsitsy fandeha de tompon'ny hery moa zany de tompon'ny hery amin'ny heviny rehetra de mbambany eo zany de le olona koa moa zany alohany manginako iteniteneny hoe mba mahitsia nareo na mba manana nareo tsy sao de isy zava-doza isy eo fa de mibahana zany le voabahana le fifamoivozany de mandadilady moramora le madinika rehetra le olotsotra citoyen rehetra zany mandeha moramora daholo tsy misy miteny satria efa ny basy zao sy ny inona mozy ty sy ny akanjo mainty saka mainty zany zao manjaka zao ny fandefasana any amin'ny prison zao manjaka ka raha hoany zay mbola ataotsika hoe marefirefy ao amin'ny hevitra sy ny fiainana de alohany mangina so de lasa any sanatriany amin'ny varotsy mifotona lasa any tsy afahany zay zany zava-misy any feno hipoka tsy fantatra moa zany inona ny ao miseho ao anatin'ny campus universitaire Anakatsao fa ny fantatra fotsiny zany dia hoe le fanjakana ihany napiditra ny Bery zany tsy afaha omaly de izy ihany zao io mikoropaka eo mangofotra dia mandefa asa tsy fantatro na mbola misy mpitandro filaminana ty tanàna ty fa maro olola any maro any Ambohipo any tsy fantatro na mbola misy ety na tsisy tsony izy zany no mangofotra de andeha mbola andeha piororo andreo hoe zay mbola mihetsika zay zany le fipetrany tsy mampalelo le izy tsy mampalelo tsony fa mampime ary malasa saina hoe fa hoetin'reto olona reto aiza raha ty fiarahamonina sy sotoavina malagasy tya hoetin'reto olona reto aiza ty firenena malagasy tya iny ty zavatra atao ty raha ianao zao Roly Mercia satria ataotsika fomba fijery araka ny lalàna ihany koa ty rarahany Beritsy Ravelomanantsoa ity inona no azo ambara zany taorinan'izay hoe nazakazaka be manko sy le raharaha nisamborina zany izy tamin'ny alarobia dia avy hatrany dia hoe teny amin'ny adeloka bevava zany teny amin'ny fisampam-pikaroana adeloka bevava ny zandary zany de maly moa nandeha zay fanorana teo amin'ny fampanaovana izay tonga de any amponja any tsy afaha zany mitovy amin'ireny hoe tena criminel goavana be reny mihitsy ny tira raha ty eo amin'ny lafiny ohatrany hoe fomba fijery araka ny lalàna zany aloha no apetrako aminao satria misy ihany tokoa ny adihevitra azo apetraka ao anatin'le raharaha zany ny angatra ny ampiandohana maraha tonga amin'izao hoe izy any antsefa zao na gaga sy natalanjona mihitsy de tsotra ny lalàna zany de milaza mazava tsara tsy tsika namorona zay lalàna zay fa zay ny code pénal misy eto de zay koa ny code de procédure pénale misy eto Madagasikara hatram'izay ka hatram'izao rehefa lazainao le olona zany fa hoenjehanao fa manohitohana ny filaminan'ny fanjakana atteinte à la sécurité intérieure de l'État na hoe mifantana mihitsy ny hoe mikonokonona fanonganam-panjakana complot de coup d'état zay zavatra anankiroa zay ao anatin'ny lalàna zany de qualifié crime zany hoe eloka bevava ny ilazan'ny lalàna azy zay zavatra anankiroa zay anenjehana zay de rehefa ny zavatra ny hoe crime lazaina fa eloka bevava de misy fomba procédure judiciaire mazava mihitsy fomba fanaovana azy inona ohatra amin'ny ankapobeny mihitsy fa tena exception vitsy vao tsy manaraka an'io
voalohany indrindra aloha zany a dia rehefa vita ny fanadiadiana ataonao am'le olona de entinao any amin'ny fampanoavana le olona zay le hoe déféré au parquet tsy mbola miakatra fitsarana izy iny fa entina any amin'ny fampanoavana de rehefa tonga eo amin'ny fampanoavana izy de alefa amin'ny fampanoavana any amin'ny olona indrindra amin'ny mpitsaram-panao famotorana doyen de juge d'instruction satria raha mivoalaza ny lalàna de tsy mahazo enjehana am'le procédure hoe information sommaire zany hoe am'le fanenjehana ara-pitsarana tsotra amin'ny délit amin'ny heloka tsotra information sommaire ny olona zay enjehanao amin'ny heloka bevavy enjehana amin'ny crime fa tsy maintsy atao instruction préparatoire zany hoe tsy maintsy mandeha any amin'ny juge d'instruction de iny tena manao ny fanadiadiana rehetrarehetrarehetrarehetra mandra-pahatonga amin'ny fotoana hitondrananao eo anaty amin'ny fitsarana ho tsaraina samy hafa be zay ny ary amin'ny information sommaire amin'ny heloka tsotra ihany no anaovana information sommaire fa ny crime tsy mahazo anaovana information sommaire faravabetsany 3 mois ny délai ny détention préventive ny famonjana vonjomaika ny aty amin'ny instruction préparatoire 20 volana fanaovana iny ary mety mbola mitoy 20 volana faharoa ary enim-bolana amin'ny farany nagaga nefa nomaly dia hoe lazaina fa hoe nanao complot na coup d'état zany hoe nikonokonna fanonganam-panjakana le mpianatra Beritsa de nefany a de hoe nalefa ny atsy hafa détention préventive de eno tamin'ny anao manjery nisy topa-pahefana nanao an'le fanadiadiana zany no teny hoe amin'ny 15 ny volana zao no atao fotoam-pitsarana no tsaraina le olona de gaga zany ianao zany raha ohatra anao mpandala lalàna zany de gaga ina ihany ary zany dikan'izany hoe zany a pour un crime avy amin'ny eloka bevava ny enjehanao azy hoe nikonokonna fanongana mpanjakana pour un crime de complot de coup d'état de fepetra sy procédurena momba ny délit ve zany ny eloka tsotra ve zany nampiasainao de nataonao am'le information sommaire de nampidirinao amponja ny atsy afa fa am'le 15 zany hoe ady afaka herinandro de ho tsarainao zay miprofo mitohaka amin'ny tendany fa apetapetaka fotsiny ty zavatra ty petapeta toko ary mino aho zao fa rehefa menao tsika zao zay fa hofaina le fotoa le mpanao an'ity zavatra ty de ovana sy atao mizazoro ohatrany natao tamin'ny Jean-Marc Komba tamin'iny igny hoe raha tadiditsika tsara efa herinandro mahery tateorina vao nisy tompona ndraiky teo amin'ny ministère ny fitsarana nanazavazava hoe aka nataonga zao ka nisy taratasiny ty ka nisy andry fa tamin'ny voalohany tsisy ninona mihitsy fa tonga dia lasa AMD fotsiny le olona de ohatr'izay koa ty tsika miresaka zao AMD aloha le olona ary any tsy afa mihitsy fa mino maromarona fa haindreo moa manao an'izany satria asany io ao anatin'ny androany ty any agnamana de vitavita daodolo ny fanamboamboarana ny totantaratasy rehetra indrindra moa tsika za zao fa mamaky batsilany eto hoe tsy miady mihitsy zany procédure zany raha complot de coup d'état dia tsy information sommaire dikan'izay tsy tsaraina am'le 15 zany fa mbola anaovana enquête be dehibe de mety amboamboarindreo tsy fantatry natondrohona zay ndray voalohany faharoa na inona fipetrany lalàna koa io amin'ny fitantanana amin'ny fonja eto Madagasikara lalàna efa elaela izy io hatramin'ny namoronana an'io tsy afa io amin'ny akapobeany zany ny MD ny détention préventive tsy atao any atsy afa fa atao aty atamora aty na any amin'ny toeraka hafa any amin'ny fonja hafa any zay ny fepetra ndraisina fa iny tamin'ny namoronana ny atsy afa satria hoe ity afa io zany de natao itazomana anagadrana andreo tena criminel dangereux ka efa reconnu coupable zany hoe efa condamné zay ma maison de force azy satria araka voalaza ny lalàna any zay atsika misy le hoe présomption d'innocence zany hoe zay olona rehetra samborona ka entina eny amin'ny tribunaly ka mbola tsy tsaraina dia eritreretina sy ekena fa mbola tsy meloka izy zay nananao iny izy no zany raha mbola tsy meloka izy tsy alefany amina maison de force zany fa alefany amina any atamorana ohatra zany na any Rivomamy na any Manjakandriana na ohatra an'izany
fa matoa hoe maison de force zay mihitsy vocation natao hitazomana andreo olona efa voano elohana fa navita eloka be vava tsy roamatany zay ny dikany noho zany zany en 2 points sady tsy manaraka procédure pénale ara-dalàna le zavatra natao no faharoa manaraka an'izay any amin'ny toerana tsy tokony ametrahana azy na ametrahana an'le mpianatra zany efa présumé coupable zao zany zao le mpianatra de efa nilazaina fa efa meloka ary tena ina moa zany tena eloka be vava tsy roa matany raha mijereny sara amin'ny gazety rehefa antsika ho an'izay nanatro maso koa tany anosy tany omaly tamin'ny fotoana hoe ampidirana ponja ny mpianatra io anetsy fa tsy misy anange tsy misy rojo viny any tanany fa de mivoaka fotsiny zany hoe tsy ahina ho dangereux izy na sady vao mahita ny endra sy zay malala azy zay miperika any ambompo eny moa mahafantatra azy tsara ampifanerasera-panao gazety koa izy io panao gazety ary izy io koa fony zay nitondra tamin'ny fotoanandro tamin'ny transition teo nanao grève koa izy io fa mifampiresaka da aminay de mifampiresahana ny tokony atao fa tsy fampidirana ponjany etsy fa olona ohatrany ve re olona de ahina hoe anonga-panjakana ary izy rereny zay tsy azoko rôle merci satria tsy nisy olo-kafa hoe nienjehana niaraka aminy na hoe nampidirana ponja niaraka aminy laza itika ohatrany tamin'ny zamaroka komba ihany ina voa zamaroka komba de hoe enao nitsena ny ravalomanana zay nitsofoka tsokosoko nitondra roplanina nanidina tsisy autorisation ny abakabaka malagasy ka zany de crime le roplanina mitsofoka tsy misy autorisation mambena abakabaka malagasy de crime noho zany zany ianao anisan'ny teo nandray an'le olona nitaingina an'le izy teo le ravalomanana ianao zany accomplice de zay de enao zany any ampontsa fa le olona lazaina fa nitaingina an'le roplanina nanivatsivan'ny abakabaka malagasy tsy misy autorisation zany hoe le nanao an'le crime tsy voakitikity izy ny tompony andraikitra voalohany izy nefa tsisy complice raha tsy misy auteur principal voilà le auteur principal n'existe pas tsy atao ininona le complice ndray nampidirina anaty prison efa tena mivadika daholo ny tany aman-danitra mba tsy lazako hoe mivadika atido mihitsy le fanaovana an'le zava de tia indray ohatry zany koa lazaina zany maly iny de hoe rehefa nijerefa natao amin'ny telefone tao de misy sms tsy haiko zany na zay zavatra tao zany rehefa fandray amina olona nisy nyteny mihitsy ara le sasany tao hoe général efa retraite no fandraisany nisy nyteny koa hoe colonel tao amin'ny fils de hoe mifandray amin'iny de asa na texto zany na sms angamba de misy miresaka an'zany hoe fanjakana hoahongany zany angamba le olona karakaran'le zavatra zany raha zay ny lazaina araka ny tenen'le fanjakana le général na retraite tsisy voakitikity fa le boikely manao sms ty iny zay ndray zao izy zany zany hovana zany code pénal efa miova mihitsy fa tsika tsy maraka ny complice ndray ny riatana fa ny auteur principal lavela mangatsitsika ka mamenatra aloha izy de mampime mba mila tonga saina mba mila zao ny tegniko laratina misy be de be mihitsy ao niveau fitsaranao ampitsara magistrat mana maizy azy ary manana ny ampo miaro an'izany hoe valeur ny maha magistrat zany be de be fa raha amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao vokatra va amin'ny ataon'ny ray sy roa sy ny telo angamba noho n'le fatahorana mibaiko avy any ambony dia lay fitsarana ray manontolo mihitsy nge zany zao no anomboka anaratsy efa ao anatiny mihitsiny voasoketa voaosom-potaka ary tena miparasaka amin'ny tany mihitsy ny ajamam-bonina any satria de tsisy zavatra arahana tsao fa de baikobaiko fotsiny sy ny rehetrarehetra fantatra moa izany nabe mibaiko maly io momba nio beri zao fantatra nge le akola foana io ny akolan'ny fitondrana foana zany no tena manao mafana so mangatsika eto amity fireneny ty ka mila miakatra ihany ny ampopon'ny mpitsara zay mitovy mpitsaby ihany mianatra ela be mihitsy ary manana fantatritsika tsara fa misy déontologie ohatratsika mponao gazety misy éthique sy déontologie manokana mihitsy koa zany mpitsara zany raha mame ohatra fotsiny raha ny tena izy zany ka arahana arabaky tena mpitsara nke tsy mba mahazo mandrendre olona ao tokantranony zany tsy mba mahazo minamanamana amin'olona tsy mahazo mandehandeha any cabaret bal sy ny karazany zany fa manana fomba fepetra fomba fiainana fomba fitondratena manokana mihitsy noho ninona noho zay hoe ambony de ambony ny statut sy ny valeur an'izay kanefa ny ankehitriny
misy apahan'olona eo anivon'ny fitondrana io zany zay manao zay ampitanjaka an'le mpitsara mihitsy eo anatrehany fiarahamonina sy eo anatrehany zao tontolo zao ka mila mba tonga saina ihany le mpitsara hoe sao de mba tsy mety tsonkosy ty fa noho n'le resaka subordination hiérarchique tsy maintsy mandray baiko avy any amin'ny fitondrana ambony any tsika satria ny any amin'ny parquet zany mandray baiko fa ny aty amin'ny siège no tsy mandray baiko de manjary ampitanja asorony leo amin'ny fitoram-panjakana mihitsy hoe asorony tsikelikely no mibokotra hitanao le akanjo maintin'le mpitsara iny isaky misy raha de asorony tsikelikely atabony amin'ny tany adabony amin'ny tany jusqu'à la olo reo hitanjaka eky ka mba tonga saina ihany le mpitsara na lahy io na vavy mba mieritreretra ihany re olona ny kilalao mbolo ela io asanareo le mpitondra gne mandalo na tiny na tsy tiny manda 10 taona raha vitany de amin'ny 10 taona reny fakahita izy amin'iny mosy ty amin'ny élection de 8 heures mbola tavaverina na tsy fa raha mbola ny élection raha constitution am'izao fotoana zao io fa maro io 10 taona de tsy maintsy mandeha raha tian'olona zany ka mbola tavaverina na tiny na tsy tiny 10 taona de tsy maintsy mandeha ianao anevany magistrat de carrière zany enimpolo taona anao zay vo iala andeha anao retraite ka tsy vokatra avy amin'reto olona efa mitsinjaka ny ina misy ty ny adalany reto no animbanao sady mandalo sady olona mandalo ka mba mieritreretra daholo ihany le mpitsara fa efa manomboka ho ratsy le raharaha ho anareo ny amanko roliny tena tiako ametrahana fantaniana de sady tiako hoe ametrahantsika adevitra ihany koa zany de le hoe io mpianatra io hoe Beritsa Ravelomanatsy de ary ianao afaka manamafy an'izany satria ianao anisan'ny nanohana ny Erajonary Mampianatra tamin'ny zasaka hovidiana anisan'izay hoe nampihetsika ny tanora zany ny mobilisean'le tanora sy le mpianatra nanao comité de soutien hanohana ny Erajonary Mampianana mihitsy de io zany miverina foana zany le débat hoe le fitsipatolaka ny tana le ingratitude hoe atao tohatra fiakarana zany satria tanora zany de azo manipuler ndreo ndao tohana aloha de nampanantenana monze miavay nampanantenana zavatra maro tamin'ny fifidianana de vita ny fifidianana de ampidirinao amponja eny atsefa mihitsy zay mbola azo edikevitra na le hoe zavatra antony nampidirana azy fa le zay fomba fanao zay mihitsy zany roly maninona no tonga tsy maintsy tonga tam'izany zany ilaza zavatra kely amintsika rehetra io zany satria tao potony tao tamin'ny fotoanandro tao voany tao marina tokoa zany i Beritsa io sy ny namany misy maromaro reo za miresaka zao no anisan'ny karakara anisan'ny nandamina nanao ohatrany cellule zany zay zany zay de reo zany za miandraikitra manokana momba ny serasera ny communication le campagne électorale ny candidat ny larana fahatelo Erajonary Mampianana de ry zalahy reo zany ny anjara andraikitra namena azy dia ny fanetanana mpianatry ny université sy reo mponina rehetrarehetra tanora eny amin'ny cité universitaire sy manodidididina eny satria fantatr'olo reny ao amin'ny bureau amin'ny SGP eo Antaninarenina akaikin'ny hôtel Colbert eo tao mihitsy ny nasina ny bureau fivoriana ary taty amin'ny cité universitaire taty Akatso taty zany nisy efitra nagaray ny karakaray na anisan'ny karakaran zany tenako niaraka tamin'ny Beritsa io zany ao zany natao ohatrany hoe bureau de liaison zay ahafahandreo mpianatra isa-tokony ka niaiky zany ary nino fa hoe tokony hotohanana andriamatoa Erajonary Mampianana de nandenakao de s'organiser na natateraka an'le zavatra rehetrarehetra zay zava-misy zany hoe tena tao apoto mihitsy ny Beritsa sy reo namandreo zany tamin'ny fikarakarana sy fanohanana an'andriamatoa Erajonary Mampianana ary tamin'izany fotoana zany zany Erajonary Mampianana zany lalipôsy zany tsy nisy hoe de hoe vola avany amin'ny avany satria tsy resa-bola koa moa natao tamin'izany fa tena conviction tsy mba misy hoe ty ara vola avy aty amiko ty de amenanareo ahafahanareo misensibiliser ny olona mitajery mégaphone na ohatry zany tsisika fa de ny tena samy tegna teo ihany no fampikarakara teo de namanao tsy paipaika sy ny rehetrarehetra da ty afarafara moa zany nisy olona hafa mba malala tanana hoe hitanay anareo fa sahirana mihitsy fa andao ty zany hoe zay zany ny asa mafy ny ady fo amanaina io Beritsa io sy ny namany tamin'ny campagne électorale nanao izay ampanekena ny reto tanora sy mpianatra eny Akatso eny hoe andao ity nofidina ty numéro 3 ty tsy vitan'izay fa hoe niavanareo rehetra satria mpianatra avy any province daholo izy reo de ny akabezana de hoe niavanareo rehetra any amin'ny faritany any lazao daholo koa fa ty mendrika
zay ny zavatra natao fataritsika tsara fa tam'izany fotoana zany vitsivitsika mahafantatra n'Andriamatoa Rajaonarimampianina za ty ara le nandehandeha nanao tournée ranty Madagasikara nanao mataret d'autres professeur Zavaligara misy kokoa no izy donc asa be mihitsy le natao amin'ny fampahafantarana azy no misy jeune tonga de manontany fa izy nefa zany efa izy zany ka olona tsy fantatra akory be de be ny tamin'izany fa asa be de anisan'ny asa be ty Beridy ty akehitriny am'izay tsotra ny zavatra ny teneniny satria tao anatin'ny tao izy de nresahana ary nare koa ny zavatra rehetrarehetra ny fampanantenana ny teneniny le candidat numéro 3 nandritra ny fampelizakevitra hoe tsisy délestage enim-bolana farafabetsany de tsisy délestage tsony izy mianatra sy mipetraka ao amin'ny ambolokandrona sy amboposy akatso mianatra ianatra ianao étudiant nefany tapaka ny jiro ianaranao dinona ny zavatra ianaranao labozie de mba afarany sufoke izy sy ny namany rehetrarehetra sorena onao koa zany klera ny zavatra fa moa zany efa tsisy azo fa ty mba faravaratsiny mba sivoanyty mba zatapahana ty jiro ty mba sivo wifi eto sy ny rehetrarehetra fa LMD ngy ty fa tsy LMD amorotsoroza kosa ka anarany fotsiny fa mba atao LMD araka zany de izany ve de nandeha ngereo masoko zana hita zay mipetraky eny ambopo eny de eo amin'ny 3 semaines io enda fitola fotsiny reo tamin'ny voalohany tora mégafone ore olona ty délestage zao reo enda fitola pick-up na émoreg enina fitoko ny tonga de midebaraka teo de mantenenina tamin'iny ory mpitondra fanjakana inona ary ty de bandy fitola reo ve de ilana saka mainty fito tomobile koa zay zavatra nataon'le zala zay de rehefa aveo izy niandro kelikely natsony de tonga le premier ministre tao amin'ny esplanade tamin'ny ray andro iny nisy fetifety tao iny de mifampiresaka à distance atao reo mifampikikakika de niraisin'ny premier ministre reo de nisy fanarahandreo hoe any am'le 10 janoany manomboka le fanatanterahana le zavatra de entre-temps nefany hita spirana hita mazava fa pokaty fotsiny le resaka zay natao de mampitandrina indray le olona tsy lasa tsony ty délestage ty de miresaka délestage de iny de avadika hoe rongony aloha ohatrany tsy naomby le rongony fa zaraza nahita le SMS de hoe ndao ty ndray zany de fanjakana de fa malemy minabla mihitsy tena azafady am'le mpitondra fanjakana fa le sasany koa zany toko mba tonga saina le mpitondra fanjakana sasany le ministre sasany sy zay rehetrarehetra ao tsy fantatro zay mba tonga saina ore olona fa nga de tena tsisy heriny mihitsy nareo no de Berija tokany iny ve zany no andeha atahoranareo de iny fa samborinareo tsy afamy de mpilaevanareo tany filaminana maro be ohatran'io mampalahelo raha zanareo tsy voaka ny trantsony mezan'olona mezany olona raha va misy ministre zao mivoaka na tsy haiko anina androm-pandrakana raha zanareo misitrisitriky fa mezany olona etony de tena inona mihitsy manara migeste rany tanàna sy mikitsaky sa daholo an-tanàna hoe tena manana an'le hery mihitsy vo Berija fotsiny de fa lazaina fa Berija iny de iny de anonga iny de alefany atsy hafa mba mahaiza hoa menatr'olona fa fahataovan'ny olona resaka nge efa mezany olona erany tanàna nge le mpitondra fanjakana izy mioerany tanàna iny iny mieritreritra sy izy miteny amin'ny télé mieritreritra hoe zany tena rôle zany tena depo fa ny olona mijery azy tora me daholy jerefo ty maginy olona mary olona bouffon ka ianao ihany ane rôle tsara toerana mahafantatra rehefa ao anatin'ny fitondrana io nge hafa mihitsy fomba fijery azafady lalatina za tam'za ministre zany kosa de mba nalala menatra ihany ve nareo tam'izany nareo nampiteny anaranareo eny taty amin'ny asa fa raha fomba fitondran-tena za hitam-bahoaka mihitsy za ihany mitondra mpiarako tsy misy chauffeur tsy misy garde de corps any ambona ho asa ny 67 mihinan-kanina zanka tsy nasoroko tao ambony tany mihitsy ny tongotro satria fantatro fa mandalo toeran'io anka moramora tamiko no niala rehefa aveo tongotro tao ambony tany any mbola mandendehany amin'ny tanàna rehetrarehetra eny arabain'ny olona ary tian'ny olona zany fa sasa moa tena nyreharery eny tsy hitapopoka anke zao mihinatra ka
de retiko nge tsy mahay an'izany aloha zao fa tsy mameny atsiritsy fa ray mbolo lany le paiso akady de mbolo ialy eo anao ary mezan'ny olona ka mba malala menatra ny am problèmako mihitsy roly hoe fa maninona tsy maintsy tonga amin'izany le fitondrana de na zany tsy nandray lesona mihitsy na zany tsy fantatro hoe ngatsy nipoitra tamina ohatrany hoe moramora ve zany nazahoanan'le fitondrana de tsy tsapany valeuran'izay le hoe ady natao zay natongavana teo amin'ny fitondrana na ve a le volazany olona tokoa hoe mal conseiller le président de manjary lasa manaonao foana zavatra ataony zao nefa tena flagrant hita mazava nge roly fa tena tsy mety le zavatra atao e de ahoana tsy tonga saina ve am'za ianao mivoy fampihavana-pirenena andany ianao manakatra olona avoakanao ny olona dangereux zay fantatra tamin'ireny 2002 2009 sy ny sisy reny 2010 hoe nanonga-panjakana namon'olona nisy raha latsaka nisy faty olona mihitsy navoakanao satria hoe fampihavana-pirenena tananao akavivy miteny fampihavana ny tananao akavanana manakatra vo mendony taona de manakatra ianao ary nefa fantatra ko fa mpianatra zany a saropady foana teo amin'ny tontolony raha-pirenena satria any amin'le mpianatra amin'ny zavatra tsy apozana ny ampitroatra savy mitady korotana mihitsy le fitondram-panjakana tsy fantatra koa ne zany ny voalohany aloha lalatina ao anatina fitondrana rehetra misy an'io na eto na ny vilany any mizara roa tsara misy a an'ireo manodidina zay mba modéré lucide mba mandinidinika zany ary misy ireo vautours faucon le aveuglé zany hoe le tena efa mitapina fotsiny masina fa de mpanao culte de personnalité am'le flou reny a le tsy nanam-po hoe tafiditra manodidina an'le flou fa tonga tapoka par hasard sy par accident teo ny akabeazany dia matahotra mafy hoe raha vao mananonanina nyty flou ty eo raha vao tsy milelaka azy na manao toboko aminy sao de asoriny dia reny zany a le tena miziriziry mihitsy etsy an-daniny a misy le manany maizy azy hoe mba teny any koa hoe zao ny tsy mety zao kosa ny tokony atao ka raha tsy mahafaly anao moa zany de asory ary ahako fa tsy solana ange zany zay le misy karazany roa zay koa na ny manodidina na filo ka amy zava misy am'izao fotoana zao de teneniko anao a reto le faucon reto le voro mahery mitapina maso mena maso kanefa nitapina amy masony reo mienjana be ary mitarika sy manosika le filoam-pirenena any amin'ny antsana io reo zay le état d'esprit zay dia le filoam-pirenena zany a efa mafantatra tsara fa tsy vitan'izy raika foana ty zavatra ty de reto manodidina reto tsy tan'zay atao angamba izy koa ngamba mety heriny anarany fa mety malemy any izy tsy fantatra ke zany raha fijeriny zavatra am'izao fotoana zao ahoana moa ny tsy atsapahany andriamatoa herina jaonary mampianina fa izy any nanao soniany décret présidentiel portant grâce any général Raoul fotsiny ohatra sy colonel Coutide Randreza Fremont colonel Randreza izay a ohatra anankiray ny teneniko teo amin'ny 7 février teo an-tanina reny 7 février 2009 navoaka nge sary tam'izany fa tsy hoe na inona zay filaza azy eo hoe nisy nitondra teny de nisy naniny ny zava misy tsy azo lavina amin'ny sotoavina malagasy nisy basy napoka de nisy olona maty voambalan'le basy nisy nitifitra zany dia misy olona maty tsy vitsy fa maro be ary misy am'roa raha mandraky ty ny androany mbola tsy hita fatiny zay zava-misy zay na inona fanazavana mahazo atao be deabe ny resaka fa un fait tsy mahazonao fafana tranga tsy mahazonao ataotsika hoe adinoana sy fafana sy avadibadika dia nisy nitifitra olona teo de nisy olona maty be deabe de rehefa nandeha le fitsarana de voatondro hoe général Raoul anisan'ny tao de nitarika an'le fitifirana de voasazy arak'izany zany izy ozy le fitsarana tsy le olotsotra na ny fianakaviany maty no tsara fa fitsarana mihitsy aty afara am'izay zany a nohony le fampihavana-pirenena zay tarihan'le filoha-pirenena ozy izy dia nanao soni taratasy izy mivoaka anao général Raoul oke ary satria fampihavana-pirenena 10 taona théorina zany a ndoara hoe na enitaona théorina ndoara hoe fampihavana-pirenena de mivoaka tsy asitsika resaka aloha de ahoana zany victime tsika de hoe mivoaka zany hoe olona nandatsadra malagasy mitovy aminy noho ny fihavana-pirenena de avoaka ny fontsa
tanora anankiray indray nevany tsy nandatra ja anizanizy fa lazaina ohatsy fa hoe mikonikonina nanongampanjakana tanora anankiray indray no alevany atsy hafa mibaribary be nge ny fahasamihafany zany mibaribary de ny filora jonary mampianina hoe de tsy mahatsapany zany hoe de tena efa mibaribary be kosa nge ty e sady inona mihitsy sady ahoana mihitsy ny anaovan'ireo manodidina fokonsy voatoro azy reo ao no dia avelany mandeha am'izao tsy fatany anga fa intendany nge no tapaka amin'olo e tsy nitendra ny beriza mihitsy no tapaka amin'io fa nitendanisy filoam-pirenena no tapaka amin'io nga tsy fatan'zany fa androany izy aloha tsy hoeny moa zao satria ireo manao fety any iavoloha de tsy heniny fa mino maromarona fa lay mpisolelaka amsty mpanaty rakena manodidina azy mienregistre an'zao émission atody afandarana ataotsika zao de ilaza aminazy any na ampieno azy mihitsy androany mbola afaka miziriziry koa le filoha tena tsy lasa mihitsy fa tantandalana ka mikonikonina zao makatsy makaroka tsy afa okiary fa hitanao tadidinao ty androandroany ty fa 7 volana janoary ty amin'ny andro anankiray oarefenao akenda vomangana sesiky ny tananao androany ty maly hoe takzay tsy nanao an'izay ary zay foana nge le izy zay fa le mandra-pahatonga n'izay fandraisana lesony zay nge betsaka ny dega vita ro le ina ary no atao ny olona koa nge tsy andaniny koa zany a efa ireky zany e efa kivy reraka malaina menimenina de menimenina daholo fa hoe oka aloha ina ary no atao e satria koa nge raha vo metsiketsika eo de lazain'ny olona sasany ray sy indrindraindrindra ny any amin'ny communauté anao ngampanjakana andray e tsy mety zany mahazo sady efa ampahafantarina nge ohatra n'izao zany zavatra miandry raha ohatra ka mihetsika eo mpitandro filaminana efa tena zao am'izao fotoana zao fa zao misy oabolana malagasy taina koa ara mampibilisatra de tandremany amin'ny andro anankiray fa eo no zay za tsy de te resaka marobe malala loatra mifandehan-javatra tamin'ny fotoan'andro ary tsara toerana eny angamba iresaka satria efa natao ohatra niongana sy ny sisa koa tamin'ny fotoan'andro dray taminay nge lalatina tamin'ny andro anay fon'izay ministre tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 2010 2011 neny ty fitondrana rajonary mampianiny ty vo mpianatra tanora kely vo 5 taona tokana no mampiroro azy lazay fa hoe anongana azy de alevany any tsy hafa tamin'ny andronay nge ka aferabany zany général sy colonel maro be mihitsy ny hoe tapitra fitondrana androany fitondrana tetezamita rava daholo ny androm-panjakana raisinay fitondrana efa manongana mihitsy le miaramila tamin'ny fizienina nge tery mausolée tery mivoaka mihitsy ny 4 manao kagolina sy nydretrarehetra mihitsy nge le une partie an'le fizienina tary etany colonel Frémont mitifitra le miaramila légal ty ambany ty zany hoe tamin'ny androny tetezamita zany tena fanongana mpanjakana efa mandeha mihitsy kanefany vita ihany nandaminazy tamin'ny fomba maro samihafa itya mpianany raha tokana jeune anankiray no lazaina fa hoe anongana tsy basy tsinitsinina tsinitsinina de io de alefany tsy hafa de sy jery fa mivandravandra be ao le fahasamihafan'le izy de mbola tsy tonga saina fa mbola mizaozao le fandefasana pick-up be de be androany any ampopo io inge fizaozaony io e aty aminay ny hery eka any aminareo hery rajonary mampianina sy ny hery mibasy ok alefaso are mandiza mihitsy ka hohitra microisement nampopo miaraka am'le kalaknikov sy le pozinareo bokopy saka mainty saka zao sy za manana sono raha ohatra ka tsy manana de brancheko de za ko mba didivina ananky za fozany araka tamin'ny diji andrejela tsika de za mampandihy mandihy izy fa ho hitanao farany fa mandihy izy hoe tena anay ny hery fa tena riatanay daholo zay manany eto androany zay mihetsika rehetra zay miteny le sarlio e zay miteny rehetraeto zay mitaditady anao liberté d'expression eto ka na de mitaky ara hoe mba sivojiro ato amin'ny tranonay fa aza tapahana de zay pianatra de tsy afa raha vo mitaky an'zany da nareo ny hery aloha zany zao e
hery rajaonary mampianina anareo de ny hery mibasy ndrehetrehtra anareo a raha tsy mahanasoanao a ampandisy kawitra mandiza mihitsy eo croisement anambopo ao de mijery zay fa raha jiaby misy farany ny zavatra rehetra misy farany karaha mamana tsaina malagasy ano ana sotoavina malagasy mieritrereta rehefa tsy manana an'lay sotoavina malagasy intsony fa faly ny ainany androany fotsiny andaharitsika kawitra eo dontsiky zay koa ira tsara koa alina be tena ao aminy zany dontsiky zany ndao misy namana mana grand écran be reny le amy pub reny zany misy koa ambopo eo tamin'ny propagande nampiasaina alefatsika eo le vidéo lentsika lena moa le naran'ity le VCD an'ny ankizy mira am'izao fotoana zao ty alefatsika eo mampandisitsika ndreo hoe reo olona milaza fa anano ny hery sy ny fahefana ka afaka manao zay tiany atao izy de ampandisitsika mihitsy hoe ampiseovy eo raha fa any aminareo le izy ka zany tenindreo Limercia zany caricatural zany tiako tenenina hoe rehefa ao anaty fitondrana tsy maheno an'izany satria hafa mihitsy ny monde iainana na ny planeta iainana tsy ohatran'izao iainantsika zao nareo manko zao zany efa miaterir ety ambonin'ny tany zany efa miverina atao am'le monde iainana zao tontolo zao fa le mpitondra vaovao reo indray zany vaovao entre guillemets moa zany satria tamin'ny herintaona izy tonga teo ohatran'ny teny anao a zany mety teny zao misy mihaino ve zany tenindreo li zany le izy ndraiky tsy maninona zay le hoe je suis Charlie le fahafahanao miteny fotsiny le liberté de s'exprimer zay my valeur universelle zay le miolona mihaino sy tsy mihaino ndray a le olona eny iny tsy solana ka zoan'le olona mihaino te heno na tsy te heno azy iny fa le zoan'ny tena le hoe liberté d'expression rehefa mba afaka manao an'izany a dia zay no ampiasain'ny tena sy zay no ataontsika hoe sitrahan'ny tena zany fa eny moa izy arabasoa arabatsara tsy eny moa izy a zay foana naverimberiko hoe raha jiaby misy farany inona ny tokony andrasana amin'ny kabariny rajaonary mampianina androany raha fijerindreo liazy fomba fijery mampanao gazety indray io zany tamin'ny le farany taona 3 andro alohan'ny farany taona 28 koa izy defa hoe kabariny farany taona fa natao 3 andro alohan'ny farany taona zany hoe farany taona 31 kabary atao 28 any ka ohatrany tsy niaraban'ny malagasy de hatramin'izao moa mbola tsy de niaraba malagasy any mahazatra amin'izy io manko 31 de efa tena hoe vadika mihitsy ny taona de avy hatrany de miaraba voalohan'ny taona zany fa ity ndray no vaina 28 de sady tsy nita loatra zany hoe miaraba voalohan'ny taona no somary nanahirana raha vao miaraba eo le 28 fiainana hainao ihany nitendrin'Andriamanitra hainao karaha sanatria arabainao aloha arabaina fa tsy maty fomanana fa tratra ny taona vaovao 2024 nefa sanatria nisy maty tao anelanelan'izay de ohatrany nandatsa zany anga io raha fotsy be verilona tsy haiko tsy verilona fa androso maty raimbe emitra maty renbe naninona zao no safidy an'izany 28 za koa mba gaga mba hoe te hanao hafa noho ny hafa e afa mibilisatra mampome izy le tanora ankehitriny fa nataondreo moa iny anazy raha teo ny anazy nge fahefany mazo ny atao mihitsy nge izy koa za koa gaga nanina koa 28 vao natao nanina tsy natao tamin'ny octobre na tamin'ny volana juillet tany hoany ka anao rery any mandity sy manapaky eo de ataovy am'le lavanao azy eo ny olona nge mijery mihaino de manaraka de miresaka fa enao ny tompony a enao reny ny tompony de atao eo de miteny anao teo hoe inona nazo andrasana ny kabariny io inona nazo andrasana miteny izy tamin'io tamin'ny 28 io hoe zay tsy miady olombodo izy fa zay tofo mamosavy a ary loza ho an'izay viny fanafotonana iny zany ny tena nyraisiko zay raha jerenao le oabolana voalohany de ohatrany tehteny le filoham-pirenena niady aritsika za namely anareo de nareo namely ahy ho an'izay olona rehetra tsy mifakazo am'zany fa zay tofo mamosavy aza manao rancœur zany aza mitazona ampo fa avy alao any ary aloha fa andao ara iavana de mba gaga ihany andry tena mbo marina ve sincère ve zany resaka le olona zany satria ke teony ony de mipetany any hoe loza ho an'izay eveny fanafotoinany tonga de hoe fa loza eveny fanafotonana everiny amin'io zany a fa raha za manokana za manao article manao lahatsoratra amin'ny gazety enjana momba azy satria za mahafantatra azy tsara ary mbola ny 10% ny tokony ho teneniko nge teneniko satria za nge tanàna kavanany
ary nandritra ny campagne électorale nanao niarany saika taona reo mbola vao folo isan-jato teneko raha teneniko sasany misy mibe de be mitsangambola any angamba fa le izy moa zany a misy koa le etika lalatena etika journalistika zaka jiaby koa amin'ny fotoana le vidéo ihany reveo zay tonga de tingininy avy atrano hoe fa aloha zao azay viny fanafotonana de nieritrerini amin'iny zany de za zany raha mba zany mandray an'lisy de mety za zao anisan'ny resahany andro zany satria hoe za zany manao article manafotoana azy provoqué de adininy misy zatra adininy zavatra rehetra ny fendohany zao tontolo zao ara nisy fendohany niaraka tamin'ny Adamasefo zavatra rehetra misy fendohany loza vaan'izay neviny fianafotoana fa aminao nge nisy fianafotoana voalohany tsy ninaintsina ninanao zao zay niarany niosona tao tsisy niakatra ambony nidina ambany nanao zay lalany anao fampinamana tsara atsika to mipirala voalany anao de dakanao fotsiny zao zay tsy avy aminao ny neviny fanafotonana avy aminao voalohany neviny fanafotonana ka rehefa tafotoana am'izao le olona de manao ny ataony de inona matatesa mbola misy oabolana karaha indray matatesa mivalokitsaka ozy mfiteny zay zay rehefa akanao an'izay ka mino zany fa tsy de hoany am'izany fa mino fa mbola merimerina kely an'izay izy hoe andao iaraka sy ny rehetrarehetra zay mihitsy ny tiako antaniny satria manao olona niaraka foana zany tao anatin'ny fitondrana teo aloha zany nareo taty amin'ny camp Rajoelina taty zany raha ianao zao ny antaniko zany ohatrany hoe fomba fijery zany hoe inona zany no andrasanareo camp Rajoelina nandrasany camp Rajoelina am'le fampihavana-pirenena sincère ve aloha io azo itikisana ary faharoa manarakarak'izay inona ny tokony hoe zava-baovao zany ohatrany hoe le misy le député Mapary zao am'teny ohatrany hoe voatery iverina am'le article 54 ve zany hoe ny maparana ny endra le premier ministre fa avy eo amboariny kely fa tsy le mapara extrémiste reto fa asa aloha aiza amin'ny constitution koa misy azay fa mapara loatra mifototra an'izy io lalatena tsy zany moa zany a fomba fijerin'olona apahan'olona angamba zay mangotragotraka mihitsy ao anatiny ao te hitondra fanjakana te ho ministre na te tsy fantatra zany angambany fa tsy de tena zany loatra izy fa mifototra an'lisy de tsotra raha fijery koa zay hoe mba hoaka am'izay ty fandrisotra lava ty satria le mpanao politika no mifandrisotra lava hatramin'izay 20 taona na 4 taona zay nanoka tamin'ny 72 dia tarita manaraka azy daholo ny mpiandany amin'ny avy ary ny loza hatramin'izao fotoana zao ary hatramintsika mpanao gazety mizara ihany koa misarasaraka koa taritin'ireo mpanao politika ireo de mifamandraka miady zany misaraka zay zava-misy de inona zany no atao de hoe andao ravana zany zany efitrefitra sy fandirana sy ady sy ny rehetrarehetra zay amin'ny secteur rehetrarehetra zay no ravana ka zay no atao hoe fampihavana-pirenena zay fihevera koa zay ny voalohany am'zany nge ny tokony hitondra ny état d'esprit hitondrana an'izany zany hoe ny toetsaina hitondrana an'izany sy ny toe-po hitondrana an'izany dia ianao indrindrindrindra zay milaza fa mitarika ianao aloha mandrava voalohany an'izay efitrefitra sy mbola zavatra tokony hifandirana sy edivana tsapanao ve zay raha ianao ny anotany raha za zao aminazy io ary zao berija voamaly vao nampidirina any ikotity avoaka de berija ampidirina kotity colonel nanomboka tany amin'ny 91 ny nafataratsika azy za mialatsiny am'le colonel zay tsy de hoe akory ny maha-olombelona sy nrehetrarehetra zao ataontsika hoe resahany zao fa le tranganisy no averina tantara zany de tsy azo vonoana nomboka tany amin'ny 91 2002 sy nrehetrarehetra ny raha nahita sy nalala ho any zay tena voany moa zany de tena natsapa mihitsiny fa nampiteniteny ny anarana zany colonel zany tamin'ny fotoanandro amin'ny fampiasana hery sy fampijaliana sy mifamonona fa noho hoe fihavanam-pirenena de avoaka amin'ny fonja ity tsy namon'olona ty tsy nampiteny ny anarany ity tsy misy basy eny am-pelatana tsy ninona ty berisy ty fa vavany teny fotsiny hoe avereno le aoka zay le délestage ary nisy fampanantenana ary ianao raha teny hoe miaraka am'le tananao ohatry zao le équipe sy le anakoroa iny ty moa zany mazatra izy zanybolana zany fa enim-bolany de mba manontany zao le mpanao gazety teninao zay eniny olona zay o zay ka sady iny moa zany le resort iny mandeha foana nanomboka tamin'iny le resort fa za io tsy nanana iny moa le resort le mitsambomotra mitsambikimbikina rehefa miteny io
de gaga koa ka naninona koa ro taloha tsy nahitan'io tamin'ny olona io namako be io tsy nahitan'io fomba fihetsiketsy amin'ny ressource mitsamboamboatra io fa tsy hay zay mahazo azy de mitsamboamboatra de efa tenen'le mpanao gazety de be de be ka ny olona mijery ianimbolana ka io izy io zao teniko zay ozy de raha za Roly Mercia zao zay namanao be no miteny androany hoe efa lasa ary zao le ambolana ka hoana le délestage mbola misy foana de tsy tianao ve za zany dikan'izany manentsika anao ve za zany fa le olona manodidina anao miteny hoe calme anao président fa atao an'ity de atao magie an'ity de ny ambony ampidinina ambany de ny à gauche atao à droite de mandeha foana tsisy délestage io ndray nononao de lazainao fiza makala anao fa tsy fantatra anao fa io manodidina anao io no makala anao ary io ny anao zay ampiongana anao atoato io manodidina anao fa tsy fantan'zany tsy tonga saina am'izany satria maso nefa tampona fa ny tena fotsiny eto zany no sahirana amin'ny resaka aminy fa masony sosofony ngaka tsetsiny tsy fantatra zay nahtsetsina atao aloha fijeriko avaty avela ny tsetsina mampalelo le olona ary ianao ve tsy matahotra hoe mety voaentsika koa satria fa nandeha le resaka teo alolokely teo hoe na telo anareo mpanao gazety namantsika moa anatin'ny brigade de journaliste d'investigation fa saika hoe misy resaka zany hoe tokony ho samborina na neutralisena anareo koa manko mahivafa angamba de mety manahirana ny olona zany ndray raha ohatra ndraika ny fanehoan'ny tena hevitra ary indrindraindrindra ny fijoroan'ny tena amin'ny fiarovana an'izay hevitra ataon'ny tena hevitra eritreretin'ny tena tsy ho ratsy ho an'ny intérêt général za mbola tsy nanao article mihitsy na indray mandeha ary mbola tsy niteny ore olona avy daholo de andaotsika anao an'ity eloko ty mbola tsy ary nanao an'izany fa ny nataoko ara de inona ihany ary ty injustice ty inona ihany ary ty illégalité mba tsy rarona zao io mivazavazaiko ka za matoko mivatako fa zany ny ataoko ary tena convaincu mihitsy atao anatiko ato fa miaro l'intérêt général manao zay tsisy ary midénoncé ny tsy rarany karaha zany re olona ny ampigatra tsy maninona zao manko efa manaproof le fitondrana fa mahasamanagatra izy zany mety ho ataony ka mety ho ataony ka rehefa ataony ina anazy age ny hery anazy ny hery de ataony zany ka zany tsisy olana zany ataony fa na ho samboriny na ho gadraina ny tsy hafa tsy miova ka tsy miova am'le conviction mihitsy hoe non à la justice non à l'égalité non amin'ny état de non droit non mijaly loatra le firenena potika loatra de mijaly loatra le vahoaka ka raha nanontany ianao teo hoe ina ny atena iny ny ampahany voalohany tsy fantatra nafa mandeha moa le zao tsy mbola mandeha tsy fantatro fa mampahany voalohany angamba anao an'io safosafo hoe avidaholy de tsy haiko mety zany le phrase fa zany ny hevitra ny hoe avidaholy de oka zay tsy miadso patati fa ny apahany faharoa kibaiakelika ihany zay io ka de le volaniko kokoto mihita anankiray de hoe hitanareo fa ho alaiky io masoandro sy volana io de etiko eto Madagasikara ety omeko anareo vahoaka malagasy zany manao fampanantenana ary tsika ny ohatra lavitra noho ny américaine sy ny sinoa première puissance mondiale sonao mihevitra fa raha mianao anao zao miraraka mihitsy ny ify kely sisa de lehilahy araky le tenao ny volana sikitana mihitsy nefa eo ampelantananao ary kelikely de akaikaiky ny Jeso sy ny Andriamanitra tena sambatra raha mianao le fampanantenana fa eo arany karaha mampiasa mpanjakana saika tsy voaloha voateriny tsotra mihitsy ny directeur général ny trésor ka tsy nisy vola nge tao eo arany faktiran'ireo manana nanao asa rehetra tamin'ny fanjakana mandraky tiany androany efa misy sasasasany any torian'le mpiara-miasa aminy le mpameta anazy mety giadra koa fa tsy ahoany zany nga misy miraharaha zany aho nga miraharaha inreo manodidina tompomena kely manodidina ny filoha reo ny filoha moa tsy natao andenderany ty Antananarivo ty fotsiny ohatra ndresahako fa ty ny hita masotsika fa reto manodidina azy reto tokony mba mijery ny zava-misy ty an-tanàna ty de mba miresaka zava-doza fa nga ny raharaha iny reto manodidina azy reto zany hoe da iny zao resahako iny moa ny andanako foana vo midinao ambatoroka lelahina midinao ambatoroka doany manoseza mampimenimena ny olona zao hoe namboarina tamy tele ty geste ty casque orange ohatrany gilet ina le manjelanjefleurany iny geste ty nanana tena amboarina tena zao makatsy makaroa ty lalany ty fa tena tsy podika tanteraka apahany fotsiny no vitavita zay
ny sasany goudron motramotraka ny hafa soma io koa rangaty goudron soma bon ndao ara hoe teknolojia vaovao e de nisy canal anamboarina zay ao za fa nijery zany am'le fanamboarana ahoana koa zany fanamboarana nyty canal de zany kitsy mitampona koa kitsy ve tsy tonga dolo any le rano sy fotaka ao nanontany mitsy ary fa ngala izy tsy tapenany e misy le ministre tsy tapenana ka ty koa de zao ka za ena ka ny tena moa zany tsy maela izy de vakary de ny atsasany tsy natao mihitsy le manomboka eo am'le atsasany jusque ry am'le fiakarana tsy natao mihitsy ina ny zava-misy any zao mbola fotaka sy rano foana eo ambon'le goudron soma tsy nany fotaka le canal tsy ny tampona de iza maraina isaky ny ronona isaky ny tenandro misy piasa 10 sieniny zay zay aloha zany taty am'le parti namboarina mbola rano sy fotaka sy angadina tsy namboarina moa zany de vao maika le tsy namboarina mba mandana kely mba angaviko mihitsy le akolao ambotsiroatra iny mba mandana kely amin'io de mba hitanao anazy raha ngaty kotota tsisy mahalala anazy nefa de reny vohatra de io nanina zao le izy zao tsy tokony natao tapazo be tamin'izy vo amboarina fa eto amboarina de hitan'ny olona atao tapazo be de noho tsy vita le izy sy mivara lila am'izao fotoana zao tsisy mipotrana ray tsisy mandalo eny tsisy mijery zany io ny ataontsika hoe cliché type zany hoe endrika tena mampiseho an'le fampanantenana bokaty sy le gesticulation ka zay angambany veriko fa eo fa mety sy tsino mety tsino hoe ny filoham-pirenena de hiteny amin'ny kabariny hoe ka de maneho fialatsiny am'izay rehetra mety hotohana tamin'ny zavatra nataona ny zavatra teneny amaray aman-dreny azy zany izy ny tokony manao zany fony le tety voalohany iny koa ny teny hoe le meilleur de l'homme aussi c'est de savoir accepter ny faute zay nataony zany ny tena fahamendrehana faratapiny maha-olombelona ka rehefa natsapinao nisy tsy nety tamin'za ministre iny de mekeko fa tsy nety de anao koa olombelona mitovy amiko anao nécessairement nanao nisy tsy nety nataonao fa raha nety daholo nataonao tokony tsy tety tsony anao fa tany an-danitra miaraka amy zezo manao akanjo fotsy de misy elatra de misy zavatra boribory eto ambony lohanao eto fa mataonao mbola eta nisy zara tsy nety nataonao mitovy amin'ny commande mortel filazanao azy zay koa moa phrase-nao zay commande mortel zay ka raha tena hitarika mariny ianao ny fampaivana-pirenena de anao aloha no miteny voalohany mialatsiny am'ireo rehetra zay natsary troana nanala elo tamin'ny zavatra zay nataoko fa lasa ohatra mihitsy hoe amafamille politique izy satria ny famille politique pirenena zao am'izay fotoana zay ianao tena miakanjo le fotsy manjelatra ny fahamendrehana amin'ny fanahan'ny olombelona sy ny sotoavana malagasy zay rehetra indrindra na iza na ianao lalatena ka mbola mivazavaza azy de tsika ndray de voly am'izay fotoana zay fa mino any afafa-tsy anao an'zany tsisy anoro-hevitra zay an'zany ary na misy anoro-hevitra zay an'zany ary mety izy mihitsy amin'ny ambopony mety tsy anao de nyeo ihany eo disika aloka angety disika aloka ty nyeo ihany nyeo asa raha misy azo antenaina rehefa ikabary eo izy Roly Mercian resaka satria zay koa nisany manahirana ny olona ny resaka hoe carburant subvention moa tsy fantatra mazava zany ny any an-dafy efa midina ny vidiny ambany be mibarilana atsika eto lafo zany zao tokony mba misy zavatra mba hoe azo andradraina sa manakory za atao anatin'ny fitondrany io tamin'ny transition tsy niakatra mihitsy ny vidiny solika tamin'ny andronay nanaovana février sa tokony ary izy ministre ny finance tam'zany angeta ny tena londoa ampisorona niaraka tamin'ny Floraduel ny tena kokoa teo satria ny tenako rehefa avy eo no asaina manao ny communication zay zavatra rehetra tapaka teo ny vaky loha misy tamin'izany fotoana zany ny fenitra ny tenen'ny Floraduel tamin'izany de mazava tsara tsy mahazo miakatra ny vidiny eny am-popy essence tam'izay tsy miakatra ny vidin'ny olona tam'izay tsy miakatra ny vidim-piainana ka ampiasao ny fahaizanareo rehetrarehetra amin'ity secteur ty inona ny atao mba tsy akarany eny amin'ny popy essence tena atao de subventionnena les compagnies pétrolières PDB moa nefa ny international sy nrehetrarehetra za tsy de valapatra amin'iny atsika koa zany indépendante en 1960 fa sur le plan économique sy nrehetrarehetra tsika zany tsy indépendant zany tsika zany velomin'olona zay ny tena mariny zay ary tsy mbola atoatsitsika ny avita mely tena zany mbola velomin'olona dia noho zay tsika velomin'olona zay de be zany ny ataontsika contrainte eo am'le izy teo de zay anisan'ny volet de solution pakina solution zany tamin'ny fotoanandro
io le hoe subventionné ny compagnie pétrolière io de am'izao fotoana zao a mandeha indray a nouvelle forme de subvention tsy ny compagnie pétrolière to fa ny compagnie pétrolière zany asaina manononotra any amin'ny pompe any fa ny transporteur no subventionnena hoe aza ampiakarinareo le frais de am'izay nefa le frais niakatra ihany maly de hoe 2000 moa izy to zao hoe tsy maintsy ho 2000 daholo zany fa tsisy tapatapadalana tsony niakatra foany zany 1500 mamola izy teo ary azo zaty zay hita mipoketra ny tokatrano isa-tokony zany a ho an'izy ngetroka hoe tsy mahazo mivarobarotra tsy laiko tsony misy mahita ndraiky varobarotra voankazo amin'ny bypass reto rehefa za mandalo andeha tsy amona izy na mivadiny teny iny io fa nandeha tamin'ny tele zany zavatra ny hitako hoe asorona daolo mpivarobarotra voankazo amin'ny lalany bypass mandeha any avolora fa tsy tia ny flo ny fianakavian'ny flo ony amin'ny tele nahitako zany malina na afako maty tsy tadidiko tsony ianao tsy na manana tsy hitanao zany ariary zato isaky ny mandeha taxi be zany hoe tsonitra le izy ianao koa tsy mandeha taxi be raha teo hatramin'izay de tsy hainao zany fa ny olo-tsotra marary azy mafy zany fa zao rehefa anao subvention ihany maninona tsy le usager mihitsy subventionnena mieritreritra koa zany mety tsy mahay ana financier sy nrehetrarehetra le olona regny resaky ny olona zany maninona le opérateur avana ihany tao opérateur pétrolier no subventionnenao zao ny transporteur indray no subventionnenao fa le olona tsy d'une manière ou d'une autre maninona tsy subventionnenao maninona ny tsy atao zay karaha-manina ohatra zany tsy fantatro e be de be zavatra tokony atao fa le social zany tsy talentan'ity fitondran'tegna fa ny palabre ihany ny fampanantenana pokaty ihany ny talentany fa social tena tsy hainy ary tsy hitany tsy fantany ka io ange bomba retardement lalatina io prix-na carburant io indrindrindra mivaovao mandeha any keo hoe efa latsaky ny $10 zao ny baril ny olona tsy te halala an'izany sady fomba fanaovandreo an'le communication andreo koa moa fomba fanazavandreo an'le izy zany misavoan-danitra fotsiny de tsy mazava amin'ny olona ny olona tsy te halala an'izany ary tsy mahalala hoe ka le izy ange 2 mois fotsiny ny capacité de stocktsika ato de le viditsika commanditsika amin'ny androany iny après 2 mois vao tonga de le 2 mois tao ao anatiny ao de ainsi de suite ambony ambany tsy hain'olona zany fa ny hain'olona point de démarrage anao point de départ anao de tsotra hoe ny andrasan'ny olona de hoe nidina $50 amin'ny baril nefa $100 taloha de maninona mbola tsy midina ny vidiny eny amin'ny pompe zay ny andrasan'ny olona de ava am'izay anao no miainga miady hevitra mitadiky stratégie hoe inona ary zany no azavaitsika am'le olona satria tia ny décision raisitsika hoe subventionnetsika ny transporteur de am'izay tsy miakatra an'le vitany zany nge fomba fitondrana ohatran'izany zany hoe ianao zany no mijetsy mampitovy vatanao toeranao amin'ny citoyen sy amin'ny état d'esprit un citoyen de ianao manapahaizana satria ianao mitondra lazaina fa manapahaizana zany no mitady hevitra manao langage sy mitady hevitra ho apasinao am'le citoyen ohatr'zao ngizy tire olona ohatr'zao de am'izay fotoana zay raha tena may ianao de aive ozy le citoyen aive de tsy misy ngonongonona am'izay fa ianao mipetraka ery ambony ery any ny flux monétaire mantsy iza may zay any alasora mivarotra laisova de may zay flux monétaire anao sy ny glissement monétaire sy ny tsaiko dépréciation non n'importe quoi hoa e tena mampome zay tena malaza mampome sady afa tsy mahay mitatana tsy mahay misera le sera kosa aloha tena tsy ao e le sera fa de zao fotsiny à l'image de son président tsy ambomboatra fotsiny de miseo milay daholo ny sisan'izay vava moa zany azo koa zany isako za manao article ala ty misaza moa namana ihany zany de miteny mba moramora le tsy alala izy fa tena ka nareo mesa misehatra esanareo io mitondra fanjakana rehefa manao tsara kenareo moramora ho azy tsisy mikritike atsy aza atao zay ampitena ao de vita milamina tsika manaova zavatra ara-dalàna de milamina tsara tsika fa raha mbola ino ataonareo zay ny lazaina natao teo ambolohanay daholo ny zordira rehetra hoe taminareo transition zao tsisy lana anazy zao inona zao io zao ingefa mivandravandreo raha resaka ny teny zordira to katy zordira zato sy arivo ao io io miprofo mitoaka amin'ny tendany ka azazy zerazera ty tsony tsy nisy nanieranao koa mitondra ao
ianao tondreo de zakao de ataovy fa zay efa niala nge de efa mikorager le brava lazaponao gazety de efa mijery fotsiny zy sa miteny fa za riraka ty aminay ty foana isan'andro san'andro any tsy fahombiazana ataonao ia Roly ndao iresaka n'le resaka fahalalany asa fanaovan-gazety tsika satria iny moa anisan'ny loha-hevitra zay fa zany hoe nanararotina mifandalovana anao mba miresaka raharam-pirenena fa ny anisan'ny loha-hevitra resahantsika le hoe ataony ta zany nafanafena tany amin'ny Charlie Hebdo tamin'ny siège ny Charlie Hebdo tany a Paris France tany mpanao gazety miisa valo tamin'ireo 12 no maty zany namony ainy tao anatin'izay sambany angamba nisy hoe mpanao gazety tena maro be maty ndray mandeha tahaka an'io efa nanameloka an'izany sy nanao fanambarana amin'ny fanehoana firaisan-kina moa isika atao anatin'ny confédération fa fomba fijerina mpanao gazety zany no angatahako amin'ny Roly Mercia amin'ity raharaha ty zany hoe raha tsy maintsy anaovantsika parallèle amin'ny zavatra misy eto Madagasikara zany le toedrara zavatra nitranga tany a Paris iny sy ny zavatra mitranga eto amintsika tandondomondoza le asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny mihitsy iny seho tany a Paris iny raha atao amin'ny teny frantsay terrorisme ny djihadiste ny djihad zany moa tsy de azavaiko lava loatra fa nazavainao raha teo djihadiste mpanao ady djihad zany hoe amin'ny fampiasana fitaovam-piadina sy hery ary amin'ny famonoana olona zay no politika fomba fampiarandreo le politika andreo iny seho tany iny zany terrorisme de djihadiste fa ny misy eto amintsika indray ary maninona le olona hoe manao terrorisme le djihadiste manao terrorisme manao fampiororona de satria tsy zakany le fahafahana miteny nataon'le Charlie Hebdo le Hebdo Charlie zany tsy zakany ndraiky sarisary sy le article atao dia nampiasa fitaovam-piadina zany izy nampiororo anio zay zany ny amin'iny nety amintsika indray terrorisme d'état zany hoe ny fanjakana indray no mampiororo satria zakany le liberté d'expression preuve à l'appui ary teny efa hoe proof mitoaka amin'ny teny zany amin'izany io kaberija io nampiasan'le fahafaha miteny le berija tarika mpianatra vitsivitsy hoe ajanony le délestage satria nampanantenanao zany fa raha ohatra ka zao raha ohatra ka ry nasisiny sosiny le izy fa nampiasan'le fahafahana miteny izy dia orororonao terrorisena nge izy alefa ny tsy afaha eo dia manao tsaraina am'le 15 terrorisé nampiororona izy eo zay ny aty zany terrorisme d'état contre le même sujet contre le même sujet mba amelezana an'le liberté d'expression zay zany raha ataotsika parallèle ny zavatra nitranga tany sy ny zava-misy eto amintsika eto amin'izao fotoana zao maliny atsika no consommer le terrorisme d'état nampidirina ny tsy afaberija satria nanao le liberté d'expression tamin'ny afako maliny tany no consommer le terrorisme de djihadiste satria tifirinao le mpanao gazety zay ny zava-misy ka na iny na adevitra atao lalateny iny na adevitra atao dia tany efa ao anatin'ny loza mihitsy ny fafahana miteny liberté d'expression sy ny liberté d'opinion ary tafiditra maventy ao anatin'izany ny liberté de presse zay itsika miexercer an'izany rehetrarehetra zany ny asa fanaovan-gazety tena tafiditra ao anatin'izay zany hoe mampilaza zany zao raha io kaberija fotsiny mpianatra aloha io ny teny tamin'ny mégaphone teny amin'ny arabe mampilaza le mpitondra fanjakana eto amintsika araka le niteneniko ela be miaraka vazovazy ataotsika hoe mamiteny mahitsy teo nalalànay ny fondrany tsy afa nasoronay ry colonel Kotity sy ny rehetrarehetra fa ho ampidirinay ianareo na ianareo mpianatra tanora mpiteniteny amin'ny mégaphone io indrindrindrindra nareo mpanao gazety mpiteny sy mpanoratra io manotoanana io zay zao ny alerte zao ho atsika rehetrarehetra grave be zany Roly grave ka grave fa araka ny teniko ny andro sy nisy niny tany amin'ny radio tany amin'ny Charlie Hebdo iny ny trango ohatran'izao no tokony vao mainka amin'ny mampiboiboiky nataotsika hoe ny firaisakina sy ny former bloc anankiray zany
reo rehetra mandala tsy mijanona ampanao gazety tsony a zay mandala ny fahafahana miteny mandala ny fahafahana maneho hevitra samihafa sy mifahafahany asa fanaovan-gazety tsy mijanona tsony fa reo rehetra zay mandala ny fahafahana liberté fondamentale liberté d'expression rehetra tokony former bloc zao iona de former bloc konkonina fanogana-panjakana zany tsisy olana zany le fanjakana nge misy vazovazo mandeha ary anisany mba mitovy hevitra am'zany nga io mo mila ongana tsonko izy tompony any manongana ny vatany eo nge manongatena iny zany avelatsika any iny zay ataony any oeto le firenena de atao eo zay ataonareo fa le valeur fondamentale valeur universelle ty mampiady hevitra ty hoe misy liberté fondamentale mila arovana fa efa tena ao anatin'ny loza mihitsy ka ao société civile ao reo mpitondra fivavahana eo reo simple citoyen eo ny intelligence reo manampaizana tsotra n'le nenao teo le tsy hainy akory entre c'est quoi Charlie sy ny tariny tsy maintsy misy oatra zany foana tsy maintsy misy maningana igny de gaga dia oreo olona tokony tonga fotoana mba ataotsika izy mobiliser avany mitsanganana de manao bloky anankiray na inona firehekevitra politika na inona fa mba io ino mosy ty io ino mosy ty io valeur fondamentale valeur universelle no arovana tsy fantatra zay fomba natanterahana an'izany fa mila fahatongavatsaina aloha zany de rehefa convaincu zany ianao fampiresaka mifampisensibiliser dia mila etsika zany rehefa avy eo fiarovana an'izay valeur fondamentale ny valeur universelle ny aminy hoe liberté de l'expression sy ny liberté fondamentale zay ny eto amintsika ave roly raha ohatra ka azoina zany zay resaka hoe tontolo ny asa fanaovan-gazety zay aza dinona fa ny tantarana namafy fa ny tananjara toerana teo amin'izay mety hoe ho avy ny fitondram-panjakana foana ny resaka fahalalana ny asa fanaovan-gazety ary voaporofo zay tao anatin'ny tantaran'ny firenetsika ny tena apetrako zany roly de hoe mbola azo eritreretana ve raha ohatran'izao no mitoy ny ahafahana manao an'le asa ao anatin'izay le hoe sérénité ilaina sy liberté takina izay izy ty koa safiditsika ohatsika hiditra anao n'izy ty de malala tsara manzay tena malala an'le sehatra zany fa misy apahana vitsivitsy koa moa zany tonga ho azy fotsiny am'izao fa partie de plaisir izy ty de tonga ho azy am'izao fotsiny de ba ireny zany tsy resahatsika fa izy ty zany safidy tsisy naniery de rehefa tsotro koa zany ny tena dia manao zay hevitra rehetra sy misaromeo zany teny vazaha zany hoe makan'zay toka fitaovana rehetrarehetra ilaina sy ny fipetra rehetra ilaina mba afahana miatrika an'le asa fa ity zany tsy na inona miseho na bomba mipoko eo na lance roquette ny ampanidinina eo na ampidinina prison nininy tsy mijanona tika manao gazety foana ary midénoncer an'izay injustice minterpérer ny légalité zay ty na iza manao azy na maiza manao azy za mame ohatra za manao article eo tsy ny fitorana rajonary mampianana iny no dénonceko sy interpellé koa maparara eo mivakivaky sy manao ny ataony ny sasany mbola manino mosy ty mbola naovako article ihany zay le valeur zay fondamentale an'le asa sans discernement na avaiza manao tsy mety interpellena daholo amin'ny antso antarbe ao ro corationef nihiditra moa zany am'izao maraina izao holy merci naniry izy no tonga teto nefa noho ny antony ara-pahasalamana moa de tsy mbola afaka loatra zany mivezivezy fa omentsika fitenenana mandidina n'izay loha hevitra novelabelaritsika izay ro corationef raha maheno ianao de afaka miditra avy atrany miarahaba ny namana roly merci zay miarahaba ny lalatina technicianina rehetra Free FM dina fa mipieno ny radio Free FM tena mampitahotra mihitsy le zavatra misy tao firenena am'izao fotoana indrindra mikasikitasika hoe fahalalahana maneho hevitra ity satria zany tsy maintsy mifara amina fisamborana foana ny zavatra rehetra ary ny tena loza raha de zao zay tsy lasany tsy afa ohatany dirija de lasany pasany ohatran'ny mamsoa zany hoe am'izao fotoana zao zany le izy de tena hoe
mazava zany le afatra na hoan'ny zay mety efa ty amitsika mpalo gazety zany le afatra ny tena marina satria tsika ingeny tena hoe mivoy an'izay fahafahana manevitra sy ny fahafahan'ny asa fitaova gazety zay ary zava-misy marina mihitsy ny tenen'olo Limercia teo hoe le terroriste angena izay ny atao hoe terroriste tsy manan-kambara ankoatra ny fampiasa-kery sy ny fampiasana herisetra rehefa tsy fampiasa herisetra izy na tsy fampiasa hery dia lasa tsy mitomboka angima terroriste azy zany hoe raha zavatra antranga tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny Charlie Hebdo zany dia miporofo le terroriste fa hoe zay mahizana azy fa ny eto amintsika indray le fitondram-panjakana no lasa mitady anao ny fihetsiky le terroriste araka terroriste teo hoe terroriste départ izy ary ny zava-misy raha izao no mitohy dia ho lasa gestapo emor eo na lasa polisy politika tamin'ny andro ny communiste sy azantany nizaniza zany zay mitena manakina ny fidorana dia efa miandro fisamborana dia avy eo dia mety anjavona tsy fantatra koa any Morgan ndraika ma zany vo hita avy eo na tsy fantatra ka zay dia mbola mamerina ny asa ataoko tamin'ny taona fahatelo ny volana janvier teo hoe tsika mpanao gazety ndray tsy atasomena zany manintsiny fa tsy maintsy teny zava-misy maro eto amin'ny firenena mba tsy atopotra amin'ny olo ny vahoaka zay zany mba afatra kely avy aty dia sotra indrindra na mifitenenana dia mbola manaraka ny famakafakalalomana daty atranao aty fa dia misotra indrindra ya mankasitraka ry Rocco Rassoneva filohan'ny syndicat gazety malagasy Rocco no mpanao gazety talehan'ny famoahana eo anivon'ny gazety tsy ilana so ihany koa amakana ny resadresaka tsika rolia ary amin'izao maraina izao dia meko amin'izao atoandro izao meko fitenenana ianao anao velomam-piaino ihany koa alohan'ny sahatsika betsaka angamba zay resaka natao tao zay ataony na hitsihitsy ataony mety mandratra voan'ny indrindrindra mpitondra fa zay le izy zay tsy atao kanandagnananga na kilalao ty raha-pireneny ty fa zay le izy ka tsy iverina amin'iny tsony fa misotra be dehibe anao lalatena rikodravaty na razafy na mesehatra isitrahana an'ilay fahafahana amin'ny teny liberté d'expression amin'ny mahasarily atsika zany zay misotra be dehibe ary mely marimbarina fa efa tafita tsara any amin'ny mpiaino any hoe inona ny tena fotokefim-baventiny le hoe je suis Charlie ka matoa izy rehefa avy eo raha ohatra misy fotoana hoe etsony izy ireo dia efa mampilaza izy zany fa Charlie koa izy ireo satria misitraka mampiasa an'le liberté d'expression ka tafita angamba ny communication nataontsika menadandro momba an'izay hoe je suis Charlie zay fa ny sisa ataontsika hoe ho ketriketrehana ambylany na anatin'ny atodohan'ny tsirairay dia hoe mila fiarahamientana mila formation d'un bloc irrésistible amin'izao fotoana zao amin'ny karazan'olona maro samihafa sy ny sehatra samihafa mba hiatrehana anty danger goavana be amin'ity terrorisme d'état zay mitady amono hiassassiner ny démocratie sy ny liberté d'expression eto Madagasikara tia mba tsy siny zavatra mahazo any Perija amin'izao fotoana zao io parama momba an'le Perija zay marina fa tamin'ny fotoanandro zany na mpanao gazety anakoroto Madagasikara matin le nampidirina ponja dia nihetsikitsika fa mitovy amin'izay ihany koa manomboka androany olona naneo hevitra io nisitraka an'le liberté d'expression ohatran'le mpanao gazetitsika nisitraka an'le liberté d'expression et de presse dia nampidirina ponja ko tia mampilaza zany tsika avy amin'ny alalan'ny confédération ny média indépendant de Madagascar ohatra na amin'ny tsirairay avy amin'ny fatatena tsirairay avy fa dia hetsika anao zay tokony atao zany mba hitakina ny amoahana any mpianatra io hiverina aty amin'ny fiainana sivily amin'ny mampianatra tanora azy mankasitraka rolia